Mahakasika ny vaovao ara-tsosialy sy momba ny ady amin'ny fandraisana zava-mahadomelina ny sabotsy teo mbofono andro raisam-pirenena amin'izay andro ny tsy fifohana sigara sy tsy nanaparaky izay tamin'ity androany ity kosa isika teto Madagasikara no naona marika an'izay andro izay hetsika izay nikarakarainy ministerin'ny fahasalamam-bahoaka sy ny komina Antananarivo renivohitra miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka samihafa teny an-toerana ary mitondra ny andinindininy izay amintsika Claudia Solution Simamy Rasamueli. Raha ny faharaiky amby telopolo ny volana May no andro iraisam-pirenena tsy fifohana sigara dia androany no nisafidian'ny firenena malagasy hanamariana izany. Ny lohahevitra novidiana tamin'ity taona ity moa dia ny fandrotana ny aba alaina amin'ny sigara. Ny etik'androany dia niarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka amin'ny ady atao amin'ny tsy ifohana sigara sy tsy nanaparaky. Fiaraha-mientana samihafa amin'ny alalan'ny karnaval niarahana tamin'ny sekoly, ny fikambanana sy sampana vogovoko manga samihafa no nanomboana ny fotoana, nanaraka azy avy eo ny fanompo-pivavahana, ny fitsidiana ny tranoeva ary ny lobaradasy. Tsy tambo isaina moa ireo voka-dratsy ateraky ny fifohana sigara izay mahatonga homamiadana ohatra. Manafaingana ny fihitsanan'ny volo ny fifohana sigara. Isan'ny antony mahatonga ny fahasolan'ny olona maro io araka ny fikarohana nataony manampahaizana. Tsikaritra ihany koa fa mavo ny nifin'ireo mpifoka sigara. Ankoatr'ireo dia simba ny tsy mitazona ny nifitsony ary mihintsana ny nify. Mikentrona, makina, tena manimba ny hoditra ny fifohana sigara. Voalaza fa manafaingana ny fisian'ny serina na ny somarbongo eo amin'ny odi-maso ambany ny fifohana sigara satria tsy mikoriana tsara intsony ny rà ary manafaingana izany ny tsy fahafahan'ny oksigène mivezivezy ara-dalàna. Ho an'ireo olona voan'ny ostéoporose dia manafaingana ny fiombony aretina ny fifohana sigara satria mikiky ny taolana ireo singa mahatonga homamiadana ao anatin'ny setro sigara.